na dia mandalo toe-javatra sarotra ry isika dia mbola amin'ny fifaliana ihany no afahana miaraka amintsika indray ho anatin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Jehovandriamanitra ray io, na dia mafy ary ny zavatra mianjady amin'izao tontolo izao, indrindra eto amin'ny firenena, dia tsy hainay tsy saotra hidera mankalaza ny anarany mandrakariva noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny famondrom-ponao aminay, satria matoa izay mbola afaka mihaino izao teny fampahirezana izao, dia mbola velonaina somatsara ary ny zavatra rehetra mitranga dia nataonao mba andraisanay lesona hitandremanay manoloana ny toe-javatra izay mbola ho avy, satria fantatray fa araka ny teninao dia mbola mafimafy noho izao ny zavatra ianjady manerina an'ity izao tontolo izao ity, mialohany ny hatongavan'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ankatahanay aminao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva, hanokatra ny fomam-panahinay mba ahafahanay mitodika amin'ny tenanay sy mandiny tena manoloana ny toe-javatra mitranga, ka tonga anay hanaraka ny fipetra rehetra apetraka ao mba hamaliana ho vavakanay ka amonjenao ity firenena ity, hanafahanao anay amin'ny loza ka na inona na inona mety hitranga amin'ny aoriana dia mba ho toe-panahinay ny ambina sy hitandrina, satria fantatray fa namafy ary ny zavatra ho avy dia manana ny fomba mahagaga ianao hiarovanao ny olonao, ary dia hitaraina anay mandrakariva nitrehanao an'ity firenena malagasy ity mba ho firenena miavaka, firenena tafaverina tanteraka aminao, ho firenena manatahotra anao mba tanteraka ny teninao hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho tokony. Dia fanahinao masina no hiasa mandrakariva mba hahatonga anay hanana fanetretena tanteraka, dia ny voninahitra indray no asehoy ao anatin'izao fotoana foy izay rahanay eto izao mba hitondra fifaliana sy fanantenana ho an'ny vahoakanao tsiraray avy, mba tsy ho kivy fa hatoky tanteraka ny famonjena izay tianao ho tanterahana. Dia mitenena ary Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Raha mandinika ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao tsika, tsy azo lazaina hoe mihatsara ilay fiainana fa miratsy mandrakariva, ary na dia tao ary ny fanantenana izay andrandray ny sambatan'olona mba hiadivana amin'ny loza izay fa miatra manerina n'ity izao tontolo izao ity, ary na eto Madagasikara ary dia ohatran'ny tsy misy masoandro mihiratra fa saika isan'andro isan'andro dia ohatran'ny mitombo ihany ny olona tratra n'ilay varan'aretina, mitombo ny isan'ny olona maty. Kanefa manoloana izany toe-javatra mitranga rehetrarehetra izany, raha mbola olona mivavaka ka raha olona matahotra an'Andriamanitra, tsy misy izay tsy malahelo amin'izao vanim-potoana izao, tsy misy izay mitaraina ary tsy misy izay tsy mivavaka ka mangataka ny famondrom-pon'Andriamanitra. Ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, tsy hita intsony izay teny ambara, tsy afaka miloa-bava ary teny tsotra no azon'ny kristianina ambara amin'izao vanim-potoana izao, dia hoe mamindra fo ray io, izay fantatro fa mety dia tanterao fa tsy manana na inona na inona azonay hiadivana amin'ity loza ity izay, fa tsy misy afa-tsy ny famondrom-ponao sisa. Izany ihany no angatahanay, izany mivavaka sandratry ny olona, tsy takona fenina amintsika nefa ny toe-javatra mitranga fa hatreto dia mitombo ilay aretina mianjady. Kanefa ny zavatra manaitra amin'izao vanim-potoana izao, betsaka ny faritra
zay fa hoe tena hita fa me mitombo dia mitombo mihitsy ny fianaka ny valana retina fa ny zavatra manaitra ihany koa nefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany saika eny amin'ireny faritra zay isiny ny valana retina diso tafa ohatry ireny no isiny ihany koa ny fimonomonona tsy fifankatiavana ny fifanomezantsiny ary zany rehetrarehetra zany araka ny nambarantsika hoe Andriamanitra tsy mazaka an'io fimenomenomana an'io ary tsy mahagaga raha mitombo ny valana retina tsy mety ho resy ny fahavalo iraisana zay edivantsika io satria tsy mahatakatra tsy mahajery ny zavatra ho avy ny olona fa raha tsapany zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'izao lozy zao dia tsy maintsy andefitra hanana fanetretena ka hiverina tanteraka ao amin'Andriamanitra ary ampandefitra ny ampotony tsiraray avy mba hisiny ny famalian'Andriamanitra vavaka aingana dia aingana ho an'ity firenena ity tsy ho fanomezantsiny tsy akory ny anton'izao fandaran'izao fa ho fampahirezana antsika satria araka ny vaovao zay rentsika dia saika miditra ao anatin'ny fihiboana avokoa ny ankamaroan'ny faritra rehetra eto amin'ny firenena malagasy ary tsy eto ihany fa saika manerina an'izao tontolo izao dia miverina ao anatin'izay fihiboana izay satria toatra ny resy vetivety ilay aretina kanefa ohatra ny mirongatra tapika izany ary izany toe-javatra izany tsy tongatonga ho azy fa avelan'Andriamanitra hitranga satria tsy mitsahatra ny mamerimerina amintsika hoe izay ilay fihiboana izay dia hitantsika taratra tany amin'ny bokin'ny Exodosy tamin'ny vanim-potoana izay nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta ary tamin'izany vanim-potoana izany dia nisy mihitsy ny loza izay niatra tamin'ny tany Egipta ary tsy afaka niala tao ny zanak'Israely fa vavolombelona nahita ny fahorinany anjato tamin'izany vanim-potoana izany ary nambarantsika fa izay fisiny loza zay no nahatonga an'Andriamanitra ihany koa nanome ny Paska ho an'ny zanak'Israely sy nametraka ny fepetra rehetrarehetra mba ho arahany mba tsy ho tratry ny loza izy ary fihiboana izay miverina manerana an'izao tontolo izao tsy tongatonga ho azy io fa Andriamanitra te hamerina ny olona ho amin'ny laoniny ka hiverina indray tena andinika ny soratra masina ary ahatakatra ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana ao anatin'izay Paska izay. Andriamanitra te hamerina amin'ny laoniny ny tantaran'ny Paska amin'ny olombelona tsiraray avy ka mba mety malino ny sofintsika hoe isaky ny mitondra an'izao teny fampahirezana izao dia inona ihany ary ty resaka Paska ity fa misy famonjena tian'Andriamanitra ho tanterahana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka raha jerevantsika ny teny fampahirezana izay omena antsika mba hananantsika toky hananantsika fanantenana fa azontsika atao mihitsy ny mandresy izao valana retin'izao raha manaiky tanteraka tsika ny fepetra apetrak'Andriamanitra dia izao ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha-12 bokin'ny Exodosy toko faha-12 dia ny andininy faha-12 ka hatramin'ny faha-13 izay tena teny sady amin'ny lafiny anankiray ho an'ny olona tsy mahatoky an'Andriamanitra dia loza ho azy mitranga fa ho an'ny olona tena tafaverina amin'Andriamanitra dia tena famonjena tanteraka mihitsy ny tian'Andriamanitra ho tanterahana satria rehefa asaina mihiboka dia misy ny famonjen'Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray ary misy ny fandringanan'Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray izay araka nefa nambarantsika hoe izao vanim-potoana izao ange dia vanim-potoana mamperitreritra satria ny fitrangan'izao toe-javatra izao dia Andriamanitra te hanapirofo fa misy izy ary izy ny tompony teny farany ary tsy misy afaka mamonjy afa-tsy izy rery ihany ary izao zavatra izao mahatonga mitranga dia fampahafantarana n'ity izao tontolo izao ity hoe tsy maintsy ho avy ny fotoana izay andravana ny tany sy ny lanitra mba amin'izay rehetra ho aminy tsy maintsy hisy ny fiainana mandrakizay kanefa na izany ary ny zavatra mitranga tsy hoe afatra fotsiny hoe sehatra ara-panahy mahatonga ny Jehovah Andriamanitra manatanteraka an'izany fa
tian'andriamanitra amin'izao androm-pahavelomantsika izao ho vavolombelona ny famonjen'andriamanitra isika rehetra ka ny teny izay voasoratra amin'ny Exodosy 12:20 andininy 12 ka hatramin'ny 17 izay hisotoana antsika zavatra somary lalindalina kokoa mba hampieritreretana antsika sy mba hatonga antsika ankatò izay lazain'ny tenin'andriamanitra. Dia amin'ny andininy 12 sy 17 izao no voasoratra hoe fandeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho izy ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehovah, zay ny amin'ny lafiny anankiray zavatra ho tanterahan'andriamanitra raha vao misy ny fihibohana, izany hoe ohatra ny filazana loza izay ho tanterahan'andriamanitra fa mbola mitohy ny fandringanany. Fa io fandringanana io dia ho an'ny olona manana ny toe-panahiny Egiptianina satria tamin'izany vanim-potoana izany tsy hoe namely tapoka ny Egiptianina koa io andriamanitra io, fa tamin'izany vanim-potoana izany dia niala nenina tamin'ny alalan'i Mosesy Andriamanitra izay naneraka amin'ny Mosesy tany amin'ny Farao izay mpanjakan'ny Egipta mba ho tafita amin'ny Egiptianina rehetrarehetra fa ny Andriamanitra izay ivavahan'izy ireo dia Andriamanitra tsy izy fa ilay Jehovah Andriamanitra izay nenteheran'i Mosesy sy ny zanak'Israely no ten'Andriamanitra, tompon'ny tantara, tompon'ny teny farany ary manam-pahefana amin'ny nofo rehetra na mino ny olona na tsy mino, fa tsy nety nahatoky azy mihitsy Farao ary anisan'ny tenin'ny firenena jentilisa tamin'izany vanim-potoana izany ary isan'izany Farao ahoana moa no anekeko ny Andriamanitry ny Israely fa zay manana ny Andriamanitra iny. Ary zay le resahantsika mandrakariva hoe tsy hoe tsy mino le olona ka tsy ho tanteraka aminy famarinany tenin'Andriamanitra satria efa niteny Jehovah hoe alefaso ny zanak'Israely anao koa, kanefa tsy navelany dia nahatonga loza tsoroa amantany, loza folo tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely Jehovah Andriamanitra melohany izay amoahana ny zanak'Israely fa tena tsy nampiova foana ny Farao sy ny Egiptianina izany fa vao maika ny ziriziry tamin'ny heviny izy ka nahatonga ny loza niatra tamin'ny matoan'ny Egipta hatramin'ny biby fiompy ary tena mitondra faisana tanteraka mihitsy ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany. Fa etsy an-daniny kosa andininy 17 ary eo no teny fikasana tiantsika ho vavahana mba hahatonga antsika hieritreritra ka anaiky ny fepetra rehetra napetrak'Andriamanitra satria tsy vitany hoe misy ezaka ary nofo tanterahantsika na inona ezaka izay tanterahana ka hitantsika ny fanefitra entina miady amin'ny valana aretiny io rehefa tsy manaiky ny olona tsy afaka mihitsy izany valana aretiny izany fa misy fifandraisany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny vahaolana eto amin'ity firenena ity, ny vahaolana eto amin'ity zao tontolo izao ity ka mivanim-potoana mbola mampamafy fo ny akamaroan'ny olona ka manana ny toetran'ny Egiptianina satria inona moa no mahatonga azy mafy tahaka an'izany, tsy mahatoky ny fisian'ny fiainana mandrakizay izy, tsy mahatoky ny herin'Andriamanitra izy izay ny Andriamanitra ny Kristianina, ilay Andriamanitra nampanoratra n'ity Baiboly ity, tsy mahatoky an'izany ny akamaroan'ny olona fa metehitra amin'ity zavatra mandalo ity, metehitra amin'ny fiainana ara-nofo, teny hitady fahasambarana fotsiny dia hanao izay danin'ny kibony le fafinaretana ety amin'ity zao tontolo izao ity mahatonga ny olona miezaka araka ny herin'ny tenany mba ho afaka amin'izany, mba hiedanany, kanefa Andriamanitra tsy hoe mila voatsiary akory fa te hitaona ny sain'ny olona hoe mandalo ange zao fiainana izao fa misy ny fiainana mandrakizay tsy hoe mihetraketraka Andriamanitra ka ety amin'ity zao tontolo izao izay hiainantsika ity dia tena andalo fahoriana mafy foana tsika fa arakaraka ny fikirantsika amin'Andriamanitra no idirany an-tsehatra hitondra famonjena, hitondra fanavotana ho an'ny zanak'olombelona rehetra ka ho an'ny olona izay mankatao ny fepetra napetrak'Andriamanitra dia miditra an-tsehatra izy, manavitra izy ary manafaka antsika amin'ny mety ho loza rehetra izay efa miatra manerina n'izao tontolo izao tahaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta ihany ny zavatra tsy maintsy hitranga. Loza angeny tao amin'ny tany Egipta fa saingy narovana manokana ny zanak'Israely teo anatrehan'izany satria nisy fepetra napetrak'Andriamanitra ary nisy famantarana
napetrak'andriamanitra tamin'ny zanak'israely ka rehefa nankatony zanak'israely dia nandiny 17 no zavatra niatra tamin'izany vanim-potoana izany. Zao no voasoratra hoe ary ny raha ozy dia famantarana ho anareo eo amin'ny tran'izay hitoeranareo, ary raha mahita ny raha dia handalo anareo ka tsisy loza andringalana anareo raha mamelony tany Egipta. Araka nefa nazavaintsika teto hoe le tany Egipta nke amin'izao vanim-potoana izao rehefa jerevantsika ny zava-panahy dia maneho an'ity zao tontolo izao ity. Ary eto amin'ity zao tontolo izao ity raha ny 12 sy 17 izay resantsika hoe afatry ny Pasika zany tsy mitsahatra tsony io loza hamely ny zanak'olombelona io, fa hiavaka ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity, hizara roa ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary tsy vitany hoe eto amin'izao tontolo izao fotsiny fa amintsika na dia eto amin'ny firenena ary dia hizara roa ihany koa ny eto amin'ity firenena ity. Misy ny anana ny toetran'ny Egiptianina izay tena hoe mifikitra amin'ny zavatra ara-nofo, mifikitra amin'ny fahafinaretan'ity zao tontolo izao ity. Ary le toe-po ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany tsy vitany hoe nandà ny herin'Andriamanitra izay nambaran'ny Mosesy izy, fa tena nanenjika mihitsy amin'ny Mosesy ary nitady izay ampitondra faisana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Ary izay natonga an'Andriamanitra tezitra mihitsy tamin'ny Egiptianina ka nampisehonerina natonga ny loza tamin'ny Egiptianina. Ary izany koa ny zavatra hitranga amin'izao vanim-potoana izao, ny olona manana ny toe-panahy ny Egiptianina izay tsy matoky an'Andriamanitra, na araka ny resantsika hoe rehefa tena jerevana nge na eto amin'ny firenentsika ary dia miantso an'Andriamanitra daholo ny olona fa marina ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ty firenena ity manaja molony fa ny fony kosa lavitra tsy manaiky ny herin'Andriamanitra. Ary le toetran'ny Egiptianina tsy vitany hoe mandahan'Andriamanitra fa lasa miteraka fanenjehana, miteraka fampijaliana namany izay ny Israely izay tao aminy tamin'izany vanim-potoana izany, nataony izay nampitondra faisana ny zanak'Israely satria nenteritra tamin'Andriamanitra. Dia izay no natonga ny loza niasa tamin'ny Egiptianina. Ary naiza marina foana izany tenin'Andriamanitra zany, na manerana n'izao tontolo izao na eto amin'ny firenena misy fotoana izay elan'Andriamanitra nenina. Ka raha mbola manana ny toetran'ny Egiptianina tsy hanaiky ny herin'Andriamanitra, ninninona ezaka ataontsika tsy maintsy ho tonga foana ny loza. Ary izay ny afatry ny Pasika, matoa tonga ny Pasika dia misy ny loza. Ary misy an'i Jehova izay midina ary zavatra roa ihany nataony. Amin'ny lafiny anankiray andringana izy hatonga loza ho an'izay tsy manaiky ny herin'Andriamanitra, fa amin'ny lafiny anankiray kosa hamonjy izy izay manana ny toe-panahy ny zanak'Israely. Tsy hoe marina ny zanak'Israely, tsy hoe nandeha mahitsy ny zanak'Israely, fa ireo nge tena fatra-piodina tamin'Andriamanitra. Sa tamin'io vanim-potoana ny Pasika io nanaiky ny fepetra napetraka Mosesy afatra avy amin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto, nanaiky ny hipoka. Ary izay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe misy antony matoa mivery ny fihiboana io mba hisaintsainantsika ny toe-javatra mitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Matoa miverina ny fihiboana araka ny fantarintsika hoe mba hisaintsainantsika ihany koa tamin'ny vanim-potoana izay natongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo izao ity, izay nefara tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'ny vanim-potoana izay nahafaty an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana misy afatra goavana be zany mba ho saintsaintsika, mba ho fianarina ao antsika. Ka raha tiantsika tena hamaly vavaka Andriamanitra, tiantsika hamonjy Andriamanitra, tsisy lalana akoatran'ny hoe fanekena ny fepetra napetrak'Andriamanitra tamin'ny mpanompony izay nifidiana na eo amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-panahy. Tena tafaverina amin'Andriamanitra ny fanatanterahana sy ny fanekena izany no hitondra famonjena aingana ho antsika tsiraray avy. Ka ny 17 toko antsika izany, ary entina hampaherezana antsika sy entina hampisaintsainana antsika mba hahatonga antsika anaraka an'izany rehetrarehetra zany. Ary tsy hijanona ao antsika irery fotsiny, fa raha azontsika atao azy ny manambara an'izany amin'ny namantsika, amin'ny manodidina antsika izay tsy mbola matakatra ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'izany, dia manana didy isika mampity izany amin'ny manodidina antsika mba hisiny ny famonjena eto amin'ity firenena ity. Ary ny raha ozy dia famantarina ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo,
ary raha mahitany raha dia andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egipta. Araka ny fantatritsika hoe io loza io tsy tsahatra ntsony manomboka izao. Hiatra io manerina an'izao tontolo izao, hiatra io na eto amin'ny firenentsika aza, fa ny zavatra jerevan'Andriamanitra fotsiny iza ny manana ny toetran'ny Egiptianina, iza ny manana ny toetran'ny zanak'Israely izay manaiky ny fepetra. Raha tantaraintsika foy averina ny zavatra nitranga tao amin'ny tany Egipta, tsy tafavoaka tao ny zanak'Israely, ny hiboka izy aloha voalohany indrindra, fa ny zavatra baiko nampitondrana any Mosesy nataon'ny zanak'Israely dia ry amin'ny 15 hoe ary ho tehirizina izy hatramin'ny 14 volana ity dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny ovanim-potoana ny Pasika io, hoe rehefa tonga ovanim-potoana hidinan'i Jehovah io dia mibaiko izay omena dia hoe samy maka zanak'ondry tsy misy kilema ary samy mamono azy isa tokantrano ny zanak'Israely ary vonoina ny zanak'ondry tsy misy kilema nofo ny hoanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy, fa ny ran'ilay zanak'ondry dia atetina mitato-ambaravarana sy ny tolam-baravarana. Izay zavatra lehibe tiatsika hostomina ao anatin'io 17 io dia ilay tenin'i Jehovah hoe ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo, ao amin'ilay toerana izay hiboan'ny olona dia mijery Andriamanitra izay ilay famantaran'izay. Ary raha ny soratra masina ny dinihana dia izay ilay famantaran'izay ilay ambaran'ny teny soratra masina hoe tompoka sy hamantaran'Andriamanitra ny olony, ka raha hitan'Andriamanitra io tompoka sy io dia andalo Andriamanitra, fa tsisy loza andringanana ny olona izay ahitany an'io famantarana na tompoka sy io. Ny zavatra tokony fantatritsika eto aloha voalohany indrindra, ilay zanak'ondry tsy misy kilema dia tandindony Jesosy Kristy, ilay tsy manatsiny, satria zanak'ondry tsy misy kilema ny dikany, zanak'ondry tsy manatsiny. Biby ny vonoina tamin'izany vanim-potoana izany mba hisaintsaina ny zanak'Israely, satria raha ny tena marina nge tokony ho naringan'Andriamanitra ny zanak'Israely, ny toetran'ireo zanak'Israely ireo anarany fotsiny ny zanak'Israely, fa ny toetrany dia toetran'ny Egiptianina. Kanefa nanaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra izy mba azahoana mamonjy azy. Izay no natonga an'io hoe nalaina ilay zanak'ondry tsy misy kilema, novonoina izay tandindon'i Jesosy Kristy, ary io tsy maka olo-kafa hamonana io zanak'ondry tsy misy kilema io, fa ny fiangonana ozy na ny zanak'Israely, satria ao anatin'ny soratra masina ny atao hoe fiangonana dia ny zanak'Israely ilay nofidian'Andriamanitra izay nametrahany lalàny, nomeny lalàny, ary tsy hoe navahan'Andriamanitra fotsiny hoe izy irery no tokony voavotsy, fa nitanjona kendren'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia mba hampafantatra amin'ny jentilisa izay tsy mahafantatra fa Jehovah n'Andriamanitra, ary ampita amin'ny jentilisa ny lalàn'Andriamanitra, hampafantatra ny jentilisa fa Andriamanitra no tsy maintsy tompony teny farany, Andriamanitra ny tany rehetra izy nahary ny tany sy lalànitra mba amin'izay rehetra ao aminy, fa tsy hoe manana andriamanikafa ny olona ka tsy ho tanteraka aminy, fa marina ny tenin'Andriamanitra. Ary izay ny zavatra nasehon'Andriamanitra tao amin'ny tany Egipta, nasehon'Andriamanitra mihitsy fa izy ny tompony tantara ary tsy misy afabela eo amin'lohan'ny fitsaran'Andriamanitra. Ka ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany niodina, fa ny zanak'Israely nanaiky. Kanefa teo amin'ny zanak'Israely nisy antony matoa tsy nihindrana olo-kafa hamono an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, ilay tsy manatsiny, satria izany zanak'ondry tsy misy kilema izay nivonoana izany dia tena ilay zanak'ondry izay ao anatin'ny biby fiompony zanak'Israely. Kanefa tsy ny ratsiratsy tamin'ny zanak'ondry no nalainy, fa ny tsara indrindra, ny matavy indrindra, ilay tsy manatsiny, ilay tena tiany zanak'Israely, ilay tena tsy fony, ary ny baiko sy ny nomena tsy olo-kafa ny mamono, fa ilay zanak'Israely mihitsy no hamono ny zanak'Israely mba hahatonga azy andiny tena hoe raha ny marina izahako nge, izahay zanak'Israely no tokony ho ringany, fa maninona dia zanak'ondry tsy misy kilema ity no atao sorona mba tsy hahatonga fahafatesana ho atsika. Izay ny ten'Andriamanitra mba ho tsapany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, niany ekeny mihitsy tomponantoka amin'ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema ireo zanak'Israely ireo. Ary izay koa ny tian'Andriamanitra ho sotomontsika
ahatsiarovantsika fa ao anatin'ny paska dia efa atsiarovana fahafatesan'i Jesosy Kristy, ary ny kristianina tena tafaverina marina amin'Andriamanitra dia miaiky tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsisy afabelitsika izao na iza na ianao zay mena na ny kristianina rehetrarehetra mba tsy hatonga firerehana ao anatin'ny kristianina hoe anga za tena matoky mihitsy fa za mandeha amin'ny marina, za mandeha mahitsy, za matoky an'Andriamanitra. Fa ny ahatsiarovantsika hoe tomponatoka tamin'ny famonoana n' Jesosy Kristy avokoa tsika rehetrarehetra tamin'ny alala ny fandavantsika an'io Jesosy Kristy io. Ka rehefa tena natsapa ny olona anankiray hoe le zanak'ondry tena tiany no vonoana dia mba misaintsaina izy hoe tia lozaka hoe za angeny tokony ho faty, fa raha tsy nisy n'ity zanak'ondry tsy misy klemy ity zay no vonoana dia zao efa very, efa ringana taka nyreto Egyptianina zay naringany Jehovah reto. Raha mijery ny toe-javatra amin'izao vanim-potoan'izao hitantsika ny vaovao tsy vitany hoe eo le valana retina zay mamela nyity zao toy izao ty, fa raha ny vaovao farany hoe tany Sina tondra drano matsiravina amin'izao vanim-potoan'izao ary tao Sina nefa mipohira n'le valana retina coronavirus, kanefa ao Sina ihany koa nahatongavan'izay tondra drano matsiravina zay namon'olona, misy ny tsy hita popoka ny olona maty, ary misy amin'ny natapitrisana voatery tsy maintsy hitediavana vahaolana, hitediavana toerana mba hialany amin'izay loza zay. Misy antony zay rehetrarehetra zay. Le loza teo aloha tsy mbola afaka, ny loza manaraka koa tonga ihany tamy ihany, ary zany avelan'Andriamanitra ho rehentsika mba hampieritreretana antsika hoe antombotra angeny fiavian'i Kristy mba tsy hatonga antsika anjely ny andro lava, hatonga antsika tena hiverina mihitsy hibanjina an' Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana hoe tomponatoka tsika amin'ny famonoana ny zanak'ondry, tomponatoka amin'ny famonoana n' Jesosy Kristy. Kanefa dia naseho an'izany rehetrarehetra zany tsy nanometsiny antsika izy tahaka n'ity zanak'ondry ity, ary eo le famantarana tsara tena ho raisitsika ao anatin'ny fotsika tsiraray avy raha te ho afaka amin'ity lozy ity isika, satria rehefa mivonoana le zanak'ondry tsy misy klemy tena maty izy. Rehefa maty le zanak'ondry tsy misy klemy, inona ny zavatra mitranga? Tsy niteny intsony izy, zany hoe nangina tanteraka manoloana ny faratsiny ny zanak'Israely. Marina fa zanak'ondry ve anany eritreritra hoe ary io za angina fa tandindon' Jesosy Kristy. Fa rehefa tena jerevantsika ny toe-panahan' Jesosy Kristy, rehefa tena tsy nanaiky ny olona hoe alefaso Barabasy fa Jesosy Kristy novonoy, dia Jesosy ange tsy nanday na dia nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra ary izy raha io esory amiko ty kapoaka ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny ianao, fa ny zavatra nitranga nefa dia zao tsy afanialy Jesosy Kristy fa tsy maintsy manaiky ny fahafatesana izy mba hamonjena ity zao tontolo zao ity, ary mitombona mandraka ankehitriny tsy mbola tonga ny farana zay famonjena vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay, ary teo amin'ny hazo fijaliana nefa izy dia zao tsy nitabataba Jesosy Kristy, manoloana ny fanenjehany zanak'olombelona azy, manoloana ny etraketraka nataony zanak'olombelona azy, manoloana ny fampijaliana natao taminy, manoloana ny fanendrikendrehana azy sy ny fanevadevana azy, nangina Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay ny tokony ho tsapantsika hoe fianaranao antsika ngety napetraka Jesosy Kristy mba narahantsika ny diany, manoloana ny fanenjehana rehetra, manoloana ny loza niatra tamin'i Jesosy Kristy, tsy nilobavy izy, nangina tanteraka izy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Ary zay fahanginan'izay zay le resahana ty amin'ilay hoe ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay hitoeranareo, satria rehefa mihiboka ny olona dia nitanjona an-kendren'Andriamanitra dia zao ny ahatonga ny olona angina, ny ahatonga ny olona andiny tena tanteraka, ny ahatonga ny olona ho vavolombelona, satria tena vavolombelona ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, nahita ny fahoriana ny anjady tao amin'ny tany Egipta. Ary tena ny zavatra misy matetika tsika rehefa gamba fa samy mitratra an'izany avokoa hoe tena ao amin'ny tokantranontsika mety milamindamina fa rehefa misy olona eo akaikitsika tratra ny fahoriana, tratra ny loza, tratra ny accident, misy ny fahafatesana, dia zao tsy samy tabatabitsika fa lasa tonga amin'ny fandinihan-tena tanteraka tsika, ary honentsika miainy ny fitarainan'ny olona hoe tena nilaozany ny ava-malala. Ary torak'izany ny zavatra nanjoany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, ny fihiboana tamin'ny vanim-potoana ny idinan'i Jehovah,
ka nandringana no matoa rehetra tao amin'ny tany Egipta, nampitondra ny fahoriana tao amin'ny tany Egipta, tsy hoe nangina ny Egiptianina fa tena nitabataba miantso vonjy. Vonjeo rereo olona marary ny zanaka, maty ny zanaka. Inona daholo ty zavatra mitranga aminay ty? Natao re ny sofin'ny zanak'Israely zany rehetrarehetra zany. Ary teo anatrehan'izay na dia tena hoe teo amin'ny vanim-potoana hanomboka iainga raha ny zanak'Israely, satria samy nakatoa ny fepetra napetraka Mosesy dia ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, sady nihinana ny nofo ny zanak'ondry niaraka ny mofo tsy misy masirasira izy. Ary ny trano izay nitoeran'izy ireo misy raha natetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana, fa ny zavatra fantatritsika hatramin'izao dia le raha fotsiny no hitantsika, fa ny dikan'le raha ange ny raha ny zanak'ondry nalatsaka izay midika hoe tena fahafatesan'le zanak'ondry hoe tsy midika intsony, tsy miteny intsony. Zany hoe ao anatin'izay le raha famantaran'izay ohatra ny te ampiseho Andriamanitra le fahanginana tanteraka manoloana ny orakoraky ny fahoriana mianjady manodidina rehetra, satria nisaintsaina ny zanak'Israely hoe aza mba ato amin'ny tokantranoko nahatongavan'izany fahoriana izany, natahotra sy nangofotra. Ary zany indrindra no nanosika ny zanak'Israely nangina nandiny teny ary nakatoa ny fepetra mba tsy ho tratra n'izay loza izay. Ka le famantarana eto dia fahanginana. Raha jerevantsika ny Isaia 3:15 dia izay ny zavatra mitranga tamin'i Jesosy Kristy ihany koa rehefa mivonoana teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny rahan'i Jesosy Kristy io no famantarana ho antsika, andraisantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, satria rehefa mivonoana Jesosy ny raha izay latsaka izay midika fa maty Jesosy Kristy ary ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tsy miteny intsony, mangina tanteraka teo anoloany ny etraketraka nataon'ny olona mba ho fianarana ho antsika izay vonona handray an'i Jesosy ho tompy sy mpamonjy antsika, dia nitrepana tompony hananan'ny olona dia zao mangina tsy miteny fa mandiny teny. Ao amin'ny Isaia 3:15 dia zao ny voasoratra eo ny 7: nampahoriana izy ozy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina vonoana sy tahaka ny ondry vavy izay maona eo amin'ny atrehan'ny mpanety azy. Eny tsy nilobava izy. Mba halay fisaraitsaina amin'izay ange ilay Andriamanitra tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity, vokatry ny etraketraka nataon'ny olona nataontsika zanak'olombelona. Kanefa ny fanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, raha ny tenin'i Jesosy tsy nahazo famonjentsika, fa nangina Jesosy zany hoe nanaiky hitondra ny otantsika rehetrarehetra tao aminy, nangina teo amin'ny atrehan'Andriamanitra mba hitondra famonjena ho antsika tsiraray avy. Ary izay afatra izay ny tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao anatin'izao toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao, ao anatin'izao toe-javatra mitranga eto amin'ny firenentsika izay tena tsy mitsaha amin'ny tombo, ny fianaky ny valanaretina ary isan'andro isan'andro misy ny maty. Zany rehetrarehetra zany natonga ny resaka teny am-piandohana hoe raha mbola kristianina koa ka mivavaka ka matahotra an'Andriamanitra, mangina manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra zany, tena mahatsapa mihitsy ny fahoriana mianjady amin'ny olona tratry ny valanaretina, mahatsiaro ory sy honena manoloana ny olona maty mandrakariva, tsy miteny tsy mimonimonna. Ary tena misaotra an'Andriamanitra hoe so raha mba aty amiko Andriamanitra no atongavan'izany rehetrarehetra zany, inona ny zavatra hitranga? Ny kristianina mangina eo anatrehan'izay. Ary io no mahatonga antsika miteny hoe ohatra ny zavatra hafahafa ange ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, fa saingy matetika eo amin'ilay faritra mahatonga n'ilay valanaretina mianaka dia mianaka miaraka amin'izay ihany koa ny fimonomononana, tsy mahay mangina ilay vahoaka an'Andriamanitra, tsy majery intsony ny afatry ny Pasika. Noho izany tsy hita ilay famantarana. Ary eo no tena mampatahotra, satria nresakitsika hoe zao vanim-potoana izao ange dia tena vanim-potoana mihitsy isehoany ny fitsaran'Andriamanitra, hanavahan'Andriamanitra ny Egiptianina sy ny zanak'Israely mankatoa ny fepetra, hanavahan'Andriamanitra ny marina sy ny meloka, hanavahan'Andriamanitra ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ary ny zavatra mitranga dia raha hatramin'izay nandeha nanao ratsy mandrakariva, meloka mandrakariva, ny monomonina, tsy mbola nisy ny valiny tamin'ny olona nitoetra tamin'izany, zao vanim-potoana izao ho aseho an'Andriamanitra zany, samy hitaty ny voka-dratsiny avokoa ny olona rehetrarehetra. Kanefa ny zavatra misy nefa dia zao mianaka ny valanaretina,
me mitombo ny fimonomononana tsy mahay mangina ny olona vokatry ny tsy fahatakarany ny hevitra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'le hoe famantarana hoe ary ny raha dia famantarana ao anareo eo amin'ny tran'izay toeranareo raha mahita ny raha dia andalo anareo ka tsisy lozandrikanana anareo raha mamely ny tany Egypta zany hoe le famantarana teo amin'ny zanak'Israely zany dia zao le fahanginana tanteraka manoloana ny loza izay fa miatra manodidina ny tena ary tokony hampanginantsika misy anaky ny valana retana tokony hampanginantsika ny fitombon'ny olona maty tokony hampanginantsika ny vaovao rehetra rentsika tsy eto Madagasikara fotsiny fa manerana nyty zao tontolo zao ty satria mbola velonaintsika mbola afaka mandre zao afatra zao tsika raiso fa fitiavan'Andriamanitra tsika manokana zany mba hatonga atsika ho tafaverina amin'ny laoniny tanteraka mihitsy ka isiny le famantarana eo amin'ny tokantranontsika hoe tena tokantrano mangina manoloana ny toe-javatra mitranga ve tena tokantrano ao anatin'ny fandinihan-tena ve satria ny loza izay miatra ny ivelony tsy miatra amin'ny tokantranontsika mety fototra amintsika nge io rehefa tena tsy hitan'Andriamanitra izay le famantaran'izay satria midiny Jehova zao ary izy midiny io dia hijery ny isambatan'olona hijery ny tokantrano tsiraray avy hijery ny firenena tsiraray avy firy amin'ilay firenena ny mangina manoloana n'izao toe-javatra zao firy amin'ny tokantrano mangina manoloana ny fahoriana reny manodidina firy amin'ny isambatan'olona no hampandefitra ny ampompony ka angina tanteraka fa hisaintsaina fa Jesosy ange nangina tsy ny lobavy manoloana ny fanenjehana azy ary tsy mahagaga ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao satria le toetra ny zanak'olombelona tamin'izany vanim-potoana zany nitabataba omboy amin'ny hazo fijaliana fa saingy soa ihany fa teo Jesosy Kristy nangina tanteraka ka mitondra famonjena ho an'izao tontolo zao tamin'izany vanim-potoana zany tsy hoe famonjena hoe tena nandova ny fanjakan'ny lanitra fa tsy niaritra tamin'ny zanak'olombelona rehetra tamin'ireo mpitondra fivavahana londo ao ampisorona ireo firenena jentilisa firenena romanina ny loza fa nentin'i Jesosy Kristy nangina izy ary izay toetra n' Jesosy Kristy mangina zay ny tiany ho tafita ao anatin'ny fotsika tsiraray avy mba hatonga atsika heritreritra amin'izao vanim-potoana zao hoe tsy misy vahaolana ahafahan'Andriamanitra mamaly vavaka atsika aingana dia aingana ankoatra ny fahanginantsika fampitsahara atsika ny fimonomononana satria Jesosy Kristy raha maty teo amin'ny hazo fijaliana izy niteny izy ange talohany io tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao izy dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany ary izay le fanolorany Kristy ny ainy zay ny fahanginany manoloana ny zavatra tsy nety rehetrarehetra nataon'ny zanak'olombelona ny fanenjehany zanak'olombelona ny otany zanak'olombelona izay tsy mahatsapatena ny fahadalany kanefa ho atsika izay tonga saina namela fianarana ho atsika Jesosy raha mbola tsapa atsika hoe tena mivavaka amin'Andriamanitra tsika ny zavatra tokony ataontsika dia zao ny feny hivavatsika tsy teniteny tsy fanaraty satria ao anatin'izao vanim-potoana zao tokoa no tokony iraisantsika fo iraisantsika saina hitodiantsika amin'Andriamanitra mangina manoloana ny loza izay fa miatra manerina n'izao tontolo zao ary amin'izay vanim-potoana zay ary zay natonga ny zanak'Israely ange tany amin'ny tany Egypta tafavoaka somatsara tao satria nangina nampandefitra izay rehetra mety ho ampopony rehetra fa niainy ny feon'Andriamanitra ary tao anatin'ny fahanginana tanteraka no mivoana tao amin'ny tany Egypta tsy hoe faly fotsiny fatavavoaka fa nisaintsaina hoe ay ty loza nanjoan'ny Egypta satria zavatra tsy napoziny zany vavolombelona nanatry maso ny fahoriana ny anjady tamin'ireo Egyptianina tsy nakatò an'Andriamanitra ireo ny zanak'Israely vavolombelona nandre ny ekika ny fahoriana ny anjady tamin'ny Egyptianina tamin'izany vanim-potoana zany ka natonga azy ny saintsaina tanteraka ary marina mihitsy le teny voalazan'ny Solomona hoe tsara ny makamy trano misy fisaonana no ny makamy trano misy fifaliana osy fa ho amin'iny no efa ranony zanak'olombelona rehetra ny amin'ny mpitoroteny toko fafito ny andiny faharoa ary ny velona andatsaka po izany manoloana ny fahoriana rehetrarehetra izay mitsanga inona tokony toe-panahy ananan'ny olona takantsika manatrika fahoriana rehefa tena ao anatin'ny fahoriana nge mikaraikina ihany ny teny otrany malahelo satria le olona mifakafantatra tamin'ny teny olombelona takantsika ihany
lasa mindosy ny fahafatesana fa tsy maintsy tonga saina avokoa ny olona rehetra na minona an'andriamanitra na tsy minona an'andriamanitra. Io le zavatra tsy afaka holaviny zanak'olombelona rehetra fa fantatry ny velona ozy lazay ny mpitoroteny any fa ho faty izy, fantatry ny velona fa ho faty izy. Ary zay no mahatonga fahanginana tahaka antsika hoe manatrika fahoriany ireny tsy misy olona dia mitabataba loatra fa mibitsibitsika mangina tonga saina satria tsy maintsy ho avy koa ny vanim-potoana zay hidirantsika amin'izay fahafatesana zay. Ary zay ny tiany Jesosy Kristy ampitaina, ary zay le famantarana mbola be deaibe. Raha velary ny famantarana, le raha famantarana io tomboka se apetrak'Andriamanitra, fa rehefa io no mitranga dia misy heviny be deaibe ao anatin'io. Ary ny hevitra anankiray lehibe indrindra hoe ny raha dia famantarana eo amin'ny tranonareo, trano zay toeranareo dia ny dikany le fahangina ny zanak'ondry tsy mikikika intsony maty. Ary raha tsy maty, raha tsy nangina ny zanak'ondry tsy tafavoaka teo ny zanak'Israely. Le fahangina ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fianarana ao antsika fa raha tojo fahoriana tahaka an'izao tsisy akoatran'ny fahanginana rereo olona. Ary zay no anentanana antsika hoe aleo atsahatra ny fimonomononana, aleo atsahatra ny fifanderana, aleo atsahatra ny fifanomezantsiny, fa aleo mangina tanteraka ka mitodika amin'Andriamanitra, miray fo miray saina, mangataka amin'Andriamanitra mba hisiny ny fiarovan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Fa ny zavatra tena ho tanterahana dia maro ny teny io. Raha hitako le raha famantarana ozy Jehovah eo amin'ny trano zay toeranareo ao anatin'ny fihibohantsika zao dia mijery Andriamanitra nge midina Andriamanitra. Ary io hojerevan'Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona, amin'ny isa-tokantrano, amin'ny isa-pirenena. Iza no mangina, fa rehefa tsy mahay mangina dia ny zavatra niatra tamin'ny Egyptianina ny zavatra hitranga, satria ho an'ny olona manatrika fahoriana osika mangina tanteraka, fa ho an'ny olona hidona fahoriana tahaka ny Egyptianina nge vokatry ny fandavany an'Andriamanitra natonga ny loza niatra taminy. Ka raha fa niatra taminy loza tsy nangina intsony izy fa tena nitabataba. Ary le tabataba nataony tsy tabataba nangataka ny famorampon'Andriamanitra fa tabataba ny loza ny anjato taminy. Tiatsika ho tanteraka amintsika ve zany rehetrarehetra zany, fa saingy mbola ao anatin'ny fahasalamantsika, fa saingy mbola tsy maty tsika, mbola manokatra ny vavantsika dia tiatsika hisokatra foana io vavantsika io. Fa ny zavatra hitranga amin'izay vanim-potoana izay hisokatra ka hitaraina eo anatrehan'Andriamanitra hoe loza Andriamanitra fa tena fa ory zay, maty zay. Kanefa Andriamanitra miala ny enina mandrakariva mampianatra antsika hangina satria fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema, mariky ny fahanginana. Ary zay le fahanginana zay no famantarana hojerevan'Andriamanitra nge io. Araka ny resantsika hoe mianaka ty loza ty ary tsy vitany hoe io coronavirus io tsy io ihany ny loza hitranga ty, mbola maro be tsy tambisaina loza hiatra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa ny zavatra mahafinaritra kosa nefa ho an'ny olona tafaverina amin'Andriamanitra dia hoe andalo Jehovah raha hitan'le raha famantarana. Ary tsisy loza andringanana antsika raha toka haitsika mamantatra an'izay hevitra ho ambadik'le zanak'ondry tsy misy kilemizay, ny hevitra ho ambadik'le fahafatesan'i Jesosy Kristy. Jesosy mangina, Jesosy mangina mba hitondra famonjena ao antsika ary fampianarana ao antsika izay hoe tena lasa sorony Jesosy mba hamonjena ny hafa. Ary eo anatin'izay Jesosy nge ny teny zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Inona ny fomba hamonjentsika ireo manodidina antsika ireo mba tsotratry ny loza dia le fahanginana, ny fanolorana ny haitsika mihitsy mba ho famonjena ny hafa, ny fifehezantsika ny vavantsika, tsy fandrangitra, tsy fanometsiny, fifehezantsika ny tenantsika, tsy monomonina fa hitodika amin'Andriamanitra. Fa raha itsika ny mangina voavonjy ny ankonantsika, raha itsika ny mangina voavonjy ny manodidina antsika, raha itsika ny mangina voavonjy ny firenentsika. Ary ny tanjona kendren'Andriamanitra dia natonga n'ity firenen'ity ho voavonjy mihitsy. Fa rehefa mafiatoka ny olona dia tsy maintsy midina foana Jehovah, fa andringa misy zay mbola mimonomonina, fa hamonjy kosa izy zay rehetra tena mangina mba hatanteraka an'ity Exodosy 4:10 ty no amarana antsika azy. Satria izay ny fomba fiadin'Andriamanitra miezaka nge zao tontolo izao
miezaka ny olona ary zay ny tsy mampangina azy miezaka amin'ny herin'ny tenany ho afaka miloza lasa hoe miady le olona ka rehefa le olona miady mangina Andriamanitra fa ny olona tafaverinao amin'Andriamanitra dia zao no afatra. Exodosy 4:7-7 ary tena toko men'Andriamanitra atsika zany ary tena manentana atsika isam-batan'olona akoatra ny ezaka zay tanterahany eto amin'ny firenena sy ny fankatoavantsika ny fipetra apetraka ny fitondrana amintsika avy amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany dia atonga atsika koa hitodika amin'Andriamanitra fa ninona fipetra zay raisina tsy misy dikan'izany raha tsy tafaverina amin'Andriamanitra tsika. Ny 7:7 dia zao voasoratra hoe aroa Mosesy tamin'ny olona afatra avy amin'Andriamanitra aza matahotra ianareo ozy mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah zay ataony ho anareo anio fa ny Egiptianina zay hitanareo anio izy dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Raha raisika indray amin'ny lafiny anankiray le Egiptianina zay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Io coronavirus io loza miatraika amintsika io tsy anjoantsika intsony zany ary tena ho an'ny olona mankatony teny ho an'ny olona miseny tena ny mahatsapa ny afatra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia le fangina tanteraka. Jereo fa nge ny nataon'i Jesosy teny mamperitreritra ny nataony rehefa anolotra ny fanahiny izy hialaina izy ray eo mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony ary nangina tanteraka izy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay na tonga famonjena ho an'ity zao tontolo zao ity mba hatongana hatanteraka nyity teny ity hoe ny Egiptianina zay hitanareo anio tsy hitanareo intsony mandrakizay. Raha manginitsika dia ozy ny lazain'i Jehova hiady ho anareo izy fa ianareo kosa mangina. Raha vao manginitsika miady ho atsika Jehova fa raha ohatra tsika tsy mangina tsy miady ho atsika zany Jehova. Ry mpiray tanindrazana, ry fiangonana malala, ry kristianina havana, tsisy afa-tsy ny fahanginana fandinihan-tena mandray ny afatra ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy nentina vonoana tsy nilobava akory na netry teny zasy ianao ambonino Jesosy fe tsika ka mbola hitabataba fa sao dia ny zavatra nanjony Egiptianina koa mbola hiatra amintsika saingy amin'izao vanim-potoana zao mety miadam-pinaritsika fa raha sanatrehan'izany kosa ka hiatra amintsika ny loza tsy kombona tsony ange vavantsika io hitabatabitsika taka ny Egiptianina fa ny zanak'Israely nangina tanteraka manoloana ny loza niatra manodidina azy dia nitondra famonjena ho azy zany. Raha sitrakitsika aleo rereo olona manginy amin'izao vanim-potoana zao hoe aleo atrehany ty fahavalo iraisany ty aleo manaraka ny tenin'Andriamanitra. Jehova miteny hoe manginitsika fa zaho ozy Jehova niady honareo dia ho hitatsika fa miora tsy apozintsika ho resitsika io valanaretiny io. Ary raha isy loza ho avy indray mbola hamely ty zao tontolo zao ty mbola arovan'Andriamanitra ihantsika ho afaka amin'izany loza zany satria nahoana zatra n'le manana toetra mangina voninahitra ao amin'Andriamanitra rerany mivavakisika. Jehova Andriamanitra ray eo dia misotranao ny afatra zay nomenao anay indraindray tsy tsapanay ny tombamidiny zany satria tsy fanafodita maso zay atelinaka hitondra fanasitranana fa zava-banahy kanefa ny teninao tompo mahefa ny zavatra rehetra ary ny fankataovana ny teninao no ampisy fangagana eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Tsy hainay tsy taraina eo natrehanao tompo mamindra fo amin'ity firenena ity ary mangataka aminao Jesosy mba hahatratranay amin'izao vanim-potoana zao ny vavaka nataonao teo amin'ny hazo fijaliana hoe ray eo mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony mamindra fo aminay tompo meloko izahay monimondavy izahay ary vokatra zany rehetrarehetra zany mahatonga ny valanaretina mianaka eto amin'ity firenena ity kanefa mamitaraina ny famindram-ponao izahay aza raisinao araky ny haben'ny faratsianay izahay fa jereo kosa araky ny haben'ny fiantranao vonjeo ny firenena malagasy. Petraka eo mitanteraka eo mpelantananao reo olona tsy manatsiny vokatry ny tsy fitandremana nataon'ny londo ampisovina sasan'izay tsy mahay mangina vaovao mainka mampirisika ny vahoaka tahaka ny natao tamin'izany vanim-potoana zany hoe Jesosy vonoy omboy amin'ny hazo fijaliana fa Barabaso no alefaso. Aza jereva no arak'izany tompo ny toe-panahinay fa nangatahana aminao dia ny fanahinao masina no hiaso anatin'ny
fony tsiraray avy atonga azy angina manomboka izao tompo mba isyny famonjenao aingana ty firenena ty famijaly ny firenena tsy vitany hoe aretina mitondra fahafatesana fotsiny fa hatramin'ny fivelomana azy lasa tsy zarizary dia matoky sy mino fa niafatra zay nomenao dia amperitreritra ny isam-batan'olona ary zay rehetra mandre mba ampity izany amin'ny namany mba hitondra famonjena ho an'izao firenena zao mba tsy sotaka amin'ny Egyptianina ho ringana izay fa taka ny zanak'Israely nangina tanteraka ary nanaja ny fipetra rehetra napetraka ao tafavoaka tao amin'ny tany Egypta zany mba irenay tompo ka ho tanterahanao aminay amin'ity fireneny te matoky sy mino ary izay fa Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra mbola mialanenina Andriamanitra tsy mankasitraka miloza hiatra aminay ary mitaridalannay ao amin'ny marina indrindra mba ho tafalatsaka ao am-pon'ny fiangonanao zany ho tafalatsaka ao am-pon'ny malagasy rehetra dia misaotra indrindra ray io ny anaranao Jesosy amen dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy Jehova hiado atsika